Tafiona indray isika amin'ny alalan'ity fandarana kolotsara ity miaraba atsika rehetra ary manasa atsika hijery hatramin'ny farandray ny fandarana. Fandarana nomanina ho anareo ho amin'ny anio dia resaka asatanana sy taozavatra manambahiny mazava ho azy isika izay mikirakirana izay asatanana kanto dia kanto izay ndao avy hatrany ary ho raisina tanatin'ny portrait ny vahintsika ho amin'ny anio. Miaraba anareo eto amin'ny Kolo TV atao anatin'ny fandarana kolotsara fa miaraba antsika rehetra mpijery sy mpanaraka izao fandarana izao. Miorany andro andria mifidy mitantana ny orinasa Maneva Malagasy Touch. Ao anatin'ny resaka asatanana ny Maneva Malagasy Touch, mamorona, mivarotra ary manondrana any ivelany. Lasa manokana aloha tsy nieritreritra mihitsy ny hoe lasa hitantana orinasa fa tendance be tamin'izany tamin'ny 1900 tamin'ny 2000 teo les salariés dia maika be satria fianarana natao tsy inona resaka commerce marketing dia ohatrany hoe tiana kokoa zany tamin'izany hoe hiasa anatina orinasa zany dia nandeha tena fotoana dia taty aoriana tsy nety tafiditra tamina resaka orinasa mihitsy ny ankizy manao demande ianao tsy tafiditra mihitsy nanomboka teo dia dadanay zany nefa namorona ny orinasa famanana ny orinasa nitsy ao anaty tontolon'ny asa tanana fa tamin'ny 2003 zany dia lasa nitiry teo ny hevitra hoe rehefa tsy tafiditra miasa ihany dia aleo zany manao an'ity dia nanampy dadanay tamin'ny voalohany izay aloha ny atombo ale izy. Dia rehefa andeha teo hatramin'ny 2005 niara-niasa foana zahay mianaka dia coupe carrière hatramin'izay nanomboka 2009 zany. 15 taona izay no nanaovan'ny fanondranany ary 20 taona izay no niforonany ny orinasa Maneva. Ny tena natomboana aloha tena accessoire de mode les produits tamin'izay. Resaka plage zany resaka produit de plage chapeau panier reny tena nandeha be tamin'izany nefa fournisseur zany zahay dia donc nindrona kokoa tao anatina panier zany tena natao. Taty aoriana vao nanomboka nanao karazana poketra ary ankehitriny dia tena efa mivelatra be ny vokatra vokarin'izy ireo. Nataonay zany zao manao ny accessoire de mode des décorations d'intérieur des articles de cadeau reny zay zany tena produit anay fa principalement coucou any amin'ny accessoire de mode surtout zany resaka sac raha vente local dia ny sac luxe reny na le hoe mihaja ositsika zany. Tsy vita amin'ny hoe mihaja fa miezaka mijery izay mampiavaka azy foana ny Maneva ary ny fikarohana sy ny fizerena hatrany izay mahasoa no mbola mahaeo ny orinasa 20 taona izay. Ny tena mahafinaritra aloha anatin'izy ity voalohany aloha passion hoe satria zanaka mpanao asa tanana zahay dia tsy haiko hoe tany anaty kibo vera ilay ataontsika entre guillemets hoe anaty raha dia tena le passion aloha voalohany indrindra. Tena zay mihitsy misy fotoana raha tena miteny ianao hoe inona le challenge tena misy fotoana indraindray tena tsy azahoanao bénéfice io fa mahafinaritra be ilay mamorona dia réaliser ilay izy dia vita dia rehefa avy amin'izay varotra anazy dia lasa entina hitiavana olona ilay izy indraindray satria hoe namana soatran'izany ary tena izay indraindray zavatra nitranga dia anankiray koa tena mahafinaritra anatin'ity le tontolon'ny entrepreneuriat zany tena zay atao défi foana zany dia zay ilay mahafinaritra hoe miainao anatina midofotra ianao dia
mahay misurmonter an'iny indray rehefa avy eo akora avy amin'ny zava-maniry no tena ampiasain'ny maneva anaovana taozavatra ary tsy mijanona fotsiny amin'ny rafia izy ireo fa mampiasa akora hafa toy ny ravinala ny penjy ary akora avy any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ho anay zany tao anatin'ny 20 taona aloha voalohany indrindra miezaka mitazona le notorité ny maneva mihitsiny. Le malagasy totra aloha zany tena le hoe tosotosy malagasy mihitsy le izy dia le afaty aminao mihitsiny le afaty aminao mpamorona zany le tena navoaka le teneniko hoe notorité le izy mihitsiny hoe na tsy hita ara zany anisany anankiray hoe challenge anay hoe na tsy eo ary za mivarotra le izy dia mahafinaritra hoe tonga dia fantatra foana hoe mioriny mba ahafana mitazona an'izay ny anankiray aloha ny design aloha mety hoe be dia be koa manao design miavaka sotra zany fa ny anay zany le vita le avec amin'le passion mihitsiny le tissé avec passion iny dia anankiray le matière première ampiasainay. Nandalo ambony nandalo ambany ny orinasa hoy miorandria mifidy mpitantana saingy tsy natao sakana izany fa andala-pikendrena ny avo hatrany izy ireo anomezana lanja ny vita malagasy. Ny tanjona zany ho an'ny maneva efa misy tratra ihany le tanjona le hoe référence amin'ny resaka artisanat satria anisany anankiray hoe tena tianay zany ny anome valeur ny valoriser ny vita malagasy aloha anankiray dia efa hita le izy tao anatin'ny local tao anatin'izay vente sy foire zay dia zay aloha efa tratra zany hoe lasa référence zany zahay zao hoe rehefa miteny tady poketra dia eo page Facebook maneva foana dia ny tanjona manaraka satria nisy fotoana latsaka be ny exportation dia tonga tao an-tsaina fa manina moa izy ty raha tonga dia bataina fa tsy miandry client avy antsony dia manomboka tsy kelikely zany zao zay efa mandeha direct mihitsy mandeha makany ivelany manao zay exportation zay misy hoe zavatra rehetra miara-miasa soa dia tsy maninona mihitsy hoe nisy ny Covid fa raha tsy izay koa tsy mieritreritra ianao hoe andao ty ampiakarina amin'izay. Maneva voambolana malagasy izay midika hoe mendrika, manendrika, mifanentana izay no safidin'izy ireo ho anaran'ny orinasa ary dia tena arak'izay tokoa raha ireo atao zavatra izay avoakany miaraka amin'ilay siny gasigasy. Hoentina ianareo hitsidika ny toeram-piasana ary manao kompantanana sahady ho an'ireto mpiara-miasa mahafinaritra ireto izay tena havanana tokoa amin'ny resaka kirakira. Ndaondray ary. Tonga sondray ato amin'ny atelier maneva ohatran'izao ny atelier-nay ato manana ankizy eo zareo reto zany tena miasa maharitra eto eo amin'ny firy eo amin'ny design eo zareo tena miasa isan'andro ny asa ato aminay ny ankizy reto polyvalent reo zay mihitsy ny takiny maneva amin'ny asa tanana satria ndraindray miovaova ny design dadafin'ny client dia polyvalent reto izy zao ato misy ny mpanao resaka broderie fotsiny ato misy an'ny lidy ato indray vero ato amin'ny manefa matsy indraindray misy asa externe dia misy interne dia ny externe zany varie arakaraka ny commande fa ny interne zany tsy maintsy ato foana zany zareo dia misy an'ny vero izy indray manao crochet izy manao antony tosakitony misy fera miasa ohatran'izay dia ato indray misy avoangy manjaitra le harona reny le manao an'ny vavany harona dia ato indray misy an'ny Lucie zareo indray spécialiste amin'ny resaka tresse
satria ny tissage ny artisanat matsy ny texture misy ny atao hoe tresse dia misy ny atao hoe tissage dia misy ny atao hoe crochet koa karazakarazana texture zany dia ohatrany hoe ty zao le tresse zao ty dia to zany ataony Indry-Lucie dia eny manao montage ohatran'izao naovana an'io panier io zao vita panier ohatran'izao zao le izy zany hoe montena le izy amin'ny alalan'le tresse zany dia rehefa avy eo pasena atao broderie ohatran'izao to zao commande efa commande ferme commande na client izy tony dia atondray misy antsiry manao resaka tresse ihany koa izy tony randrana telo ohatran'izao dia manao ny sous assiette dia atondray misy dia io koa zao ty tresse ty anamboarana ihany ty panier ty sac ty koa zao ohatra iny zany le tenenina teo hoe manao ny accessoire de mode aloha zany anisany dia misy koa la décoration d'intérieur to zany zao resaka art de la table dia ataonay ato amin'ny maneva koa dia atondray misy any Lydia izy indray manao crochet satria zany ny crochet moa amin'izao le malaza be dia izy manao crochet misy travail à la chaîne zany atao maneva amin'izay rehetrarehetra zay zany hoe misy manao tresse dia misy manao montage misy manao broderie dia ohatr'izay koa ny atao amin'ny crochet izy zao manao an'le karazan'le accessoire kely dia misy indray manao montage atao amin'ny vero ohatran'izay zany ohatrany hoe ty zao namboarana an'ity Lydia afaka manao an'ity dia vero manao montage rehefa avy eo dia ny matière première rehetra le fantenentsika teo hoe mifangaro be dia be zahay misy ny ravinala izy ty zany zao satria hoe miaingy atao avy aty amina za mihitsy le mpamorona dia za daholo manao ny design dia ny ankizy manatanteraka fotsiny ty zao ravinala avy any Mashenga avy any Tamatave izy ty dia nafarana avy any ny matière première dia natao montage teto ny tissé natao tresse teto zany dia nanao vavany atao amin'ny ohatrany atao ohatrany ty asa ataony voangy ty zao dia manao antony kipitsopitsony tony ankizy afandrainy manao anazy rehefa avy eo izay epitatsika ankoatran'izay misy ny ty le tenena teo hoe décoration d'intérieur ny souple ny art de la table dia misy indray ny trousse ty indray zao vita sisal izy ty ny matière première fa ny texture an'ity macramé ile tenenina teo hoe misy ny atao hoe tresse ohatran'izao dia misy ny atao hoe tissage le ohatrany tony ty le zavatra rariny dia ty indray texture macramé dia ny matière première ny sisal donc zany na raha fiara azo ataontsika macramé mitady matière première fa ny fibre végétale moa atao maneva dia vita trousse ohatran'izao le izy vita macramé dia misy indray décoration d'intérieur ihany ohatra toy izao toy indray zao toy nefa fantatsika osier izy ty vita amin'ny osier dia ty zao corbe de rangement ao anatin'ny produit maneva ihany koa toy izao misy be dia be hitantsika eny an-tsena fa ny toy zany fiarahana miasa amina artisan hafa dia manao design za ihany mamoaka hoe atao ohatran'izao formany dia anankiray ihany koa misy ny jonque de mer ohatran'izao ty indray zao avy any Tuileries izy ty dia mety hoe manana produit ihany ny olona fa ny atao manefa zany izay mihitsiny ny personnalisé dia mitady zavatra hafa foana à partir ny produit anay hoe zay mampiavaka anazy ty zao jonque de mer corbe de rangement ihany koa izy ty zay vita zay corbe de rangement ça fait partie na décoration d'intérieur azo asiana ny korotakorotana kely rehetrarehetra izy ty zany atao ravana rangement any amin'ny douche na atao décoration ihany koa izy io afaka atao vide poche izy io raha amin'ny entrée principale amin'ny trano ohatran'izay mafy be izy ty dia satria tsika resaka teo hoe misy olona hafa travail à la chaîne natao maneva dia
misy zany manao ny finition an'ity zay hiampitatsika makato ambadika atondray atao amin'ny resaka finition. Ato amin'ny to étape faharoa ity zany tatsitsika tsitrana tonga dia nanao resaka ny nanao ny tresse sy ny crochet rehetrarehetra tao dia atondray zany ny finition zany hoe ny resaka doublure ohatran'ity panier ravinala ty le nitenena teo zao manao antony pitsopitsony tony manao ny rive sotrany dia eto amin'ny monsieur rive indray izy indray zany monsieur rive nitenena teo tsina hoe polyvalent atao amin'ny maneva sady mety maîtresse mahay ny finition zany hoe manao ny rive manao ny doublure manao ny fermeture ohatran'izao ataon'izao zao manao an'ity poketra anankiray ty tsaratra ny ilazana antsika fa natao manefa matsiny amin'ny produit dia misy anarana daholo indrindra ny poketra dia ity zao tena tiany minso izy ity dia renay zay mihitsy ny atao maneva hoe atao anaran'le client le izy dia ity zany zao badise minso zany zao ty poketra anankiray ty androany dia nisy anarana izy io taloha fa le novaina kely amin'le tena tiavany minso azy dia nataona hoe dahoaka atao minso ny anaran'izy ity dia eto amin'ny monsieur rive manao an'izay rive zay zany hoe miangatsy amin'ny première étape atsy mandeha ny montage dia ny finition ato daholo ny kopitsopitsony dia ohatr'izay koa zao eto amin'ny niry niry indray zao io le tenena teo polyvalent niry indray sady afaka manjaitra niry afaka izy manositra ny lakoly mifanampy zany amin'ny monsieur rive dia io zao poketra indray io ataon'zareo io dia rehefa tonga atao amin'ny niry le izy dia ampitaina makato amin'ny vololona indray manao ny doublure manao ny resaka lamba rehetrarehetra eto amin'ny machine dia ny resaka contrôle qualité tena rehefa vita zany ny asany ankizy maraina satria zay mipase ale izy ohatrany hoe ao anatin'ny herinandro zay dia manomana reto daholo ny production mivoaka amin'ity herinandro ity dia rehefa avy eo apetraka dia miasa ny ankizy dia rehefa tonga ny hariva dia manao ny contrôle tena misy ankizy ihany zany fa tsy eo aloha zany zao ny ankizy androany dia manao contrôle an'io zany anisany za koa anisany tsy maintsy manao contrôle le asa foana fa efa apetraka foana amin'ny ankizy ny fiche technique atsinona hoe rehefa anao ohatra hoe anao minso inona avy zavatra miasa ao anatin'ny minso dia efa assuren'ny ankizy zay zavatra izay dia rehefa avy eo rehefa vita eto le izy rehefa vita eto le saka dia ampidinina misy trano anankiray zay fasina le produit fini dia vita contrôle any izy zay vao miakatra makeny amin'ny magasin ohatr'izay zany procédure rehetrarehetra atao amin'ny makasitraka feno any manefa aloha eto amin'ilay poketra tsara dia tena tsara kely iny izay nampitondraina ny anarana hoe minso mino fa anana minso tsy ela ihany koa ianao izay mijery any atokantrano io ny magazay voalaza teo dia tsy aiza fa etsy amin'ny sampanana ambotry manjaka tsy ampiandrelanareo intsony afandendry ary hoe ny toerana hitafatafy ety amin'ny sampanana ambotry manjaka ity tokoa misy any amin'izao fotoana izao sady mora hita kely misy ny maneva malagasy tahotra satria eto amin'ny pavillon numéro 1 2 3 vao miditra mihitsy no misy an'izy ireo miaraka amin'ny rotsy indray tsika resadresaka vokatra efa misy ato amin'ny showroom zany anisan'izany retsy asa izy resadresantsika voalohany rotsy aloha tombotsika amin'le tena coup de cœur any rehetrarehetra sy ty sac mirana ny anarany vita amin'ny tsihy dia ny accessoire miaraka aminazy moa zany toy ny hoditra tony dia afaka atao sac à main izy dia afaka ataonao bandoulière ihany koa manaraka mirana dia ity sac 2001 ity izy ity dia vita amin'ny sisal na tady dia misy compartiment ohatr'izao anatiny ohatr'izao
dia misy fermeture misy fermeture atao anatiny zany afaka hitondranao document na zavatra zay hoe afaka atao anatiny dia misy an'ity tahony vy ity le izy manome touche classe kokoa anazy zany dia manarak'izay indray ity sac-bota izy botabota kely ohatr'izao izy ity indray dia vita amin'ny rofia dia ny tady moa vita amin'ny hoditra ihany koa tena spacieux be izy ity anosokafantsika kely ny ao anatiny zao tsy vitany hoe malalaka tsara fa mbola misy poche kely atao anatiny ohatr'izay zany ny tantarany ity bota ity dia amaranantsika anazy ty sac GM ity tena hoe omby zavatra maro ao anatiny nefa izy mihaja be foana na dia lehibe aza izy dia mihaja be foana azy hoentina andavanandro soma tsara nefa tena mazaka ombony solosaina rehetrarehetra zay mitsy vosaika tendegny hoe omby ordinateur izy ity hoentina miasa afaka sady mazaka tsara le tadiny jereo tsara misy vy sady mizaitra no mikolla le tahony zany zay mihitsy saika antaniko loatra hoe manahoana ny famafisany itony vokatry maneva ity arak'izay le teneniko teo hoe tena mafy le izy satria sady mikolla no mizaitra le izy maharitra anao amatoanany ny poketra atao amin'ny maneva raha misy kosa ohatra hoe torohevitra mifikojakojana azy dia mety ho inona reny ho torohevitra avy amin'ny rotsy ho an'ny fibre naturel rehetrarehetra moa zany izy ity raha sendra misy tasy na hoe voan'ny menaka dia ny fomba anaovana anazy dia tsotra kely maka ianao lamba malamala na asiana savony izay savony tianao eo tsy atao be dia be fa malamalana izy dia frotena moramora amin'ilay partie misy tasy dia rehefa afaka le tasy dia tsy atapy masoandro fa apetraka amin'ny toerana maloka izay daholo zany ny traitement ny fibre végétale rehetra ok alors mifaranasika amin'reto ety amintsika sainao reto ary ny tafakandrosika reto ihany koa misy karazana kely ohatran'izao izy ity azo ovaovaina arak'izay loko tiany olona zany ny anaovana anazy eo izy ity azavaiko kely 1947 ny anaran'izy ity tianao ty izy roa reo fa mahasamy hafa n'izy roa fotsiny ny anankiray vita amin'ny tsihy dia ny anankiray vita amin'ny rofia dia tsy izay ihany fa izy zao izy hoentina minso io afaka atao bandoulière fa nefa koa izy afaka alatsika le tadiny dia afaka atao pochette izy fa ny tena matsara an'izy ity afaka ataonao sac banane atsofoka amin'ny fekibo fotsiny izy dia mipetaka tsara ohatran'izao dia rehefa miala indray ty tahon'izy ity afaka ataontsika tadina telefona zany hoe anaky fonction izy ity zany 4 en 1 zay zany tena mampiavaka anay mitady foana hoe produit anankiray nefany misy azo ampiasaina anazy amin'ny mba miovaova ihany koa ny endriny sy ny paoziny inona tonga ilay 1945 le paoziny ohatrany hoe somary vintage kely Chanel kely zany nefa ny tendance foana izy na amin'izao vaninandro ianantsika zao ary tena tendance mankasitraka ny rotsy mankasitraka ny maneva ihany koa mitondra an'izay vokatra mahafinaritra be izay tato anatin'ny kolotsara tena tsara kosa aloha hoe raha ny kalitao ny tongavinareo hoe ty dia mahita an'izany ao amin'ny page Facebook ny eo ihany koa moa zany ahitanao anareo an'ireto vokatra ireto mankasitraka rotsy dia manaraka indray alohan'ny saorako dia manentana antsika rehetra anjifa ny vita malagasy fa efa tena miezaka be izahay manao anazy tena tsara kalitao nefa amin'ny prix tena hoe zaka ny fahefan'ny vidiny rehetra dia makasitraka ny minso tonga taty aminay dia makasitraka ihany koa ny ekipan'ny kolotsara ny kolojivia dia saotra antsika rehetrarehetra veloma tompoko
ampahafantariko atsika fa manaingo amin'ny resaka lanonana maro samihafa ihany koa izy ireo raha manao loha hevitra gasigasy ohatra na raha mila zavatra tsara jerena sy mihaja dia maneva no pejy Facebook azahoana ny vahintsika androany. Ireto sary ireto asa tanany ihany no ndeha maraparanantsika azy ato anatin'ny ao tsara. Mino fa nahalianantsika rehetra iny fizarana resaka asa tanana tao zavatra malagasy iny maneva malagasy taotra ny vahiny maneva ny anaran'ny page Facebook averiko ihany raha toa ka hoe mahaliana anareo ireo asa tanany. Raha ny vahiny eto anatin'ny fandaharana kosa no mahalianantsika rehetra dia misokatra amin'ny malalaka be ny varavara ny fandaharana kolotsara afaka mifanoratra amin'ny page Facebook Miny Sokolo na ihany koa miantso ny larana izay misoratra eo ambany io amin'ny ora fisokafan'ny Birao. Misy ny famerenana ny fandaharantsika ny latsinainy manomboka amin'ny 2:30 ary ihany koa ny alakamisy manomboka amin'ny 2:10. Amin'ny sabotsindray ary fotoanantsika manaraka miaraka amina fandaharana vaovao sy vahiny vaovao indray. Mirary soa.